Malona ny toedra rahampirenena ankehitriny miantso amin'ny fitoniana fanarenana ny fanjakana tandalana ary ny fiarovana ny vahoaka malagasy. Ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc raha nanao fanambarana izay mivaky toy izao. Ny zavan-tranga tao anatin'ny ora vitsy lasa dia manamarika fiovana lehibe eo amin'ny tantaran'ny firenetsika. Nisy vondron-tafika avy amin'ny corps d'administration des personnes et des services de l'armée de terre na ny CAPSAT nakatoerana teto Antananarivo indrindra teo amin'ny kianjany 13 Mey izay marika ara-tantara ny fahefan'ny vahoaka. Naneo ampahibemaso izy ireo ny fandavany anaraka baiko tsy ara-dalàna sy ny fahavononan'izy ireo hiaro ny mponina sivily. Maneho fankasitrahana sy fiarabana ao ny amin'ny fahendrena sy ny herim-pon'ireo miaramila ireo izay nisafidy hitazona ny fianianany hiaro ny lalam-panorenana sy ny vahoaka malagasy. Tsy tokony ho raisina ho itony fifandonana ny fihetsika izy ireo fa ho fampatsiahivana ny lanja ny lalàna sy ny fahatsiarovatena republikanina. Efa herinandro maro zao ny vahoaka malagasy anarivony maro no naneho hevitra ampilaminana mba hitakina ny fahazoana rano, herinaratra, fitsarana marina ary famendrehana. Ireo fitakina ara-dalàna ireo anefa dia voaitsiny famoretana ny herisetra ary ny tahotra foana toy ny fisamborana tsy ara-dalàna, fampijaliana ara-batana, fanitsakitsahana amin'ny baribary ny zon'olombelona sy ny fifanarahana iraisam-pirenena nankatoavin'i Madagasikara toy ny charte africaine des droits de l'homme et des peuples ary ny pacte international relatif aux droits civils et politiques. Nanomboka ny 5 septembre dia 12 namonainy ary mihoatra ny zato ireo naratra araka ny tatitry ny firenena mikambana ankoatra ireo niarambohina androany. Manao matsoavo ao amin'ny tompon'andraikitra sivily sy miaramila rehetra tandremo ny aina sy ny fiarovana ny olom-pirenena sy ireo mpanao fihetsiketsehana. Alaviro ny fifandonana sy ny ady an-trano. Ataovy izay antohana sy ny fitohizany fanjakana republikana sy ny fiverenana aingana amin'ny fanjakana ara-dalàna mifanaraka amin'ny lalam-panorenana. Tonga ny fotoana anokafana vanim-potoana ny fifindram-pahefana miorina amin'ny fahamarinana sy ny lalàna ao anatin'ny filaminana eo ambany fahefan'ny androm-panjakana ary ao anatin'ny fanajana ny lalam-panorenana sy ny lalàna. Naneo herim-po sy famendrena miavaka ny vahoaka malagasy miverina ny amin'ny ankehitriny fahefana sy ny fiandrianana. Ho an'ny malagasy rehetra dia izao no afatro aoka ho tony sy mailo ary mirahina. Aza manaiky ho ampitahorina na ho voatarika ho amin'ny fiatsiana. Arovo ny fianakavianareo, ny mpiray-monina aminareo ary ny tanànanareo. Tsy tokony ny herisetra no valiny fa fijalian'ny vahoaka. Ho sarotra ny fotoana manomboka izao saingy ny ho avintsika dia miankina amin'ny fandriampahalemana, ny fahamarinana ary ny lalàna. Matoky ny fahendrena sy ny herim-pony vahoaka malagasy ao andresy ny demokrasia ary verina amin'ny lalan'ny fandrosoana sy ny famendrena i Madagasikara. Itay sy iaro an'Andriamanitra sy ny zanandrehetra ne Andriamanitra hoy Marc Ravalomanana manao soni. Taorin'ny fanaovam-beloma ny nofo mangatsika ny Stefano miaramila lavo noho ny balan'ny zandary tetsy amin'ny tobra tsy mandrava omaly dia nentina teto amin'ny kianjany 13 Mey ny razana nanaovana fotoam-pivavahana nampahirezana ireo fianakaviany. Olo manakaja maro sivily sy miaramila ny tonga niatrika izany ka isan'izany ny filoham-pirenena teo aloha Ravalomanana Marc niaraka tamin'ireo solombavambahoaka. Nanintona ny maso ihany koa ny nahita any Mahery-lanto manandafy izay mbola ao anatin'ny tsy fahasalamana kanefa ny kiry tonga tety. Ny filazantsarany Matio 7 ny 7 ka hatramin'ny 7 no nakana ny afatr'Andriamanitra nandritra izany. Miasa Andriamanitra ary ny tanan'Andriamanitra Mahery hanongotra ny Farao. Fa zao ilay Farao zay ambara eto tsy hoe olona ihany fa raha any anatiko ao, any anatinao any mbola misy toe-tsaina na fomba fanao mifaraorao dia hoe soron'Andriamanitra. Ireo toe-tsaina sadasada teto amin'ity firenena ity ongotan'Andriamanitra rehefa miasa Andriamanitra. Ary ireo toetra sy fomba fanao sadasada na sahidaida etsika dia ongotan'Andriamanitra
hiala eto amin'ity firenena ity. Fa rehefa manokatra barazy Andriamanitra tsy misy afaka manakatona. Rehefa Andriamanitra momba antsika tsy maintsy mandresy ny tolom-bahoaka. Ka zao mitolontsika mamarana ny toroteny aho zao no afatra farany. Mitolontsika Banjino Manjakariva ilay fansika teo amin'ny hazo fijaliana izay nanokatra ny fasan'i Madagasikara omaly sy nandritra izao tolona izao. Banjino Manjakariva ilay nanokatra ny fasan'i Madagasikara ka hitsangana amin'ny matindray Madagasikara, hitsangana eo ambony vovoka, hitsangana eo ambony lafen'ny Madagasikara satria mijoro ny tanora ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika rehetra ny fiadanany. Nankasitraka ny vahoaka maro izay tonga nanotrona izao fanaovam-beloma ny rahalahin'izy ireo izao ny teo anivony Kapsata no mafisin'ireo miaramila teo anatrehan'ny vahoaka izay tonga maro tety amin'ny kianjan'ny 12 androany fa ho an'ny tanindrazana ny tafika malagasy. Misaotra betsaka ny anao vahoaka, misaotra betsaka antsika malagasy tonga nanotrona sy nanome voninahitra an'izao rahalahina izao. Misaotra ihany koa nireo ray aman-drenam-panahy, reo zoky, Général Semgam, reo général rehetrarehetra manohana anay, indrindra dia ireo manam-boninahitra lefitra, reo vata maramila, satria tsy ohatran'izao izahay raha tsisy azy reo. Misaotra betsaka atsika manohana sy niaro hatrany ary miantso izahay, miantso ny fihavanana, miantso ny firahalahiana, miantso ny filaminana ho antsika vahoaka mandra-pandamina ny raharaha-pirenena. Misaotra betsaka tompoko ho an'ny tanindrazana. Na dia alady aza ny andro tome fiolona ny kianjan'ny 12 tsy nanaiky ny vahoaka raha tsy nandray fitenenana ny kolonel Mikael Randrianirina nitarika ny fanambarana fa hiaraka amin'ny vahoaka ny eo anivony Kapsata. Tsy ho hainay ny tsy saotra tsika rehetra, efa nisaotra ihany zokilako teo fa mbola averiko ny fisaorana sy ny fahafahapo tamin'ny fanotronana nareo anay tamin'ny fotoana izay mafy omaly. Lasy ny omaly iny mandresitsika io, manomboka io, manomboka io, nizanizay tsy valana eo aloha raha mbola Jesosy ny mitondra antsika tsy voasakany. Tsy avoasakana antsika izy, andro sisa isantsika andro. Misy mbola tamana ao avelao izy tamana. Ny vola fisasany efa nitsotsoka daholo izy mbola ao. Manisa androtsika, manisa androtsika dia andresy, manisa androtsika dia andresy. Ny masina tsy andresy velively eto Madagasikara. Ampio foana zahay. Ny tanora, ny Gen Z, tsy haiko moa izy misy graiky, misy inona daholo isaorana manokana anareo. Fa inareo no nampianatra anay, nareo nampianatra anay, manaraka anareo zahay nany io aza miemotra koa araha orina zahay. Namabanaleno zahay nareo tsy mainty betsaka masitsika fiteny misaotra ny tanora tsy maintsy mio Madagasikara tapika. Ny adidinay Filondahy dia manampy vahoaka
eneny fikikikanareo dernier rempart ny filondahy ka rehefa tsy afakinareo ny olona napikikikanareo dia tonga reto filondahy reto nagnala azy eo isoransika voalohany lehilahy nanana ny fahasahina atsangano ny tananamo colonel Mikael miaraka tamin'ireo namany zay hitantsika manatrika eto atsangano ny tananamo colonel ao ngia colonel Patrick fa zao ny afatry aza matahatra anareo aza matahatra anareo zapate tsy ho lavaresaka neto satria mbola tsika vary atsika fa zao niangatantsika amizay hitondra magnarakeo satria tsy mitsahatra ny mametraka atsika fa kanefa mamitaka rehefa aveo zay mitondra rehefa aveo dia angatana mba hagnatanteraka zay zavatra notaki antsika ka eto zany isoragna atsika rehetrarehetra na ny mpitarika politika na ny parlementaire indrindra anareo tanora génération tega mafewan tanora sasa tumpilao makasifika tega mafewan istermenata tega mafewan leta na lion bofitsitsits taorin'ny fandraisam-pitenenana dia nanakoako tety amin'ny kianjany 310 ny faneva-pirenena avy atrany dia niainga ny azony lalam-pirenena faharoa ny razana ho an'ny manoro raha nytoy kosa ny kabary ny fandimbiasana ho an'ny renojanona teo amin'ny kianjany 310 ny fanitsakitro arabakiteny ny vahoaka nandrakotra ny kianjany 310 androany andro voalohany sokafany kabary ny fandimbiasa ny ripotolona nanamafy ny fisaorana ny rehetra na atonga ny tolona amin'izao dingana izao ny mpanolontsaina ny tanàna ny lira faralahy miroso hatrany ny etsika fitakiny ary tsy mijanona satria mbola tsy tratra ny tanjony hoy ny fanazavana ankoatra izay dia nanamafy izy ireo fa andray fanapahan-kevitra anokafana amin'ny fomba ofisialy ity kianja manana tantara ity ireo mpanolontsaina ny tanàna Urasne délibération manokatra dia fomba ofisialy esorony tavatra efa vitanay ny solia firy ny isampanolotsainy afaka manokatra ny resume emitsarty raha vao tsy ampy valongropolo ny isampanolotsainy amanao soli dia voasakandy fa izahay teo alohan'ny idirana teto zahay tendanina marana soli feno valongropolo soli tokolasy tomivavy atsika resume aniza an-tanàna aniza ho an-tanàna zavatra telo no takina hoy ny fanazavana ny fametraha-pialany be ny tanàna Antananarivo ny fialan'ny prime ministre sy ny gouvernementany ary manome valo amby efapolo ora ho an'ireo solombavam-bahoaka izy ireo mba anala any Rajoelina amin'ny toerany raha matoby tanàna commune urbaine Antananarivo iary lala raha manatsoa raha tia adio tananao a fantatrao ny tokony ataonao a mametraha fialana iary lala raha manatsoa pinelanteko a tsy manana olana aminao izahay mpaminitsaina tanàna commune Antananarivo renivohitra fa zahay dia manana olana amin'ilay patronao dia tsy amaniandro Rajoelina ka zao mbola tsy tara ianao a fa tsy mety aminay ny ben'ny tanàna commune Antananarivo renivohitra premier magistrat de la ville tokolasy tokovavy maniny ianao tsy niteny tao anatin'ny 7 andro mametra fialana iarana manany faly be zay faharoa dia tapitra ny teniko a zao a araky lefa resaka teo a tsy miala eto tsika raha tsy miala iandro Rajoelina sy ny firongony isan'andro a rapitso amin'ny folo mandeha ny dingana rehetrarehetra fa izao koa ny raha teniko efa nyteny teto ny solombavam-bahoaka fa andray andraiky no amin'ny antenimera-pirenena fa anala ny andro Rajoelina nyteny teto zareo teo ka izao omentsika
valomefapolo ora ny député sy ny solombavam-bahoaka rasolo efa anteny izay 24 heures ekena efa anteny izay 24 heures fa reo koa raha misy voavidy voly re député reo ka zao ny 48 heures ane dia zao hoe latsinainy ny azy talata raha tsy miongana amin'ny talata ataony député zany any rajoelona raha vatsika koa le assembleranga angatanay le premier ministre vaovao sy ny gouvernementany tsisy ilana le gouvernementa tsaratsarany raha famontoka zao fotoana zao raha ny vaovao dia itoy ny tolony ka amin'ny folorany fotoana rampitso eo amin'ny kianjany 17 Mey izay efa misokatra ka iantsona ny rehetra ho tonga anamafy ny etsika fitakiny dia ny fanomezana aingavao indray ho an'ny fiainany vahoaka malagasy. Nanaitra ny maro ny pobasy tety amin'ny toboka Kapsaty io maraina io. Ny fanadiadiana izay nataony namantarana fa nisy manamboninahitra avy amin'ny gendarmerie tonga tety ary nikasa hiditra ny toby. Nilaza ho tsy nitondra fitaovam-piadiana ireto manamboninahitra avy amin'ny gendarmerie ireto saingy nosavain'ireo miaramila ny fiara teo ambavahadin'ny toby. Nisy tamin'ireo miaramila tao anatin'ny toby no tsy nanaiky ny fidiran'ireo zandary satria voalaza fa mbola ambohitra ny razana naman'izy ireo izay notifirin'ny zandary atetsy andrefanambojana Romaly raitra ny famaliny ka nisy ny tifidanitra tao anaty toby. Chacham sini lala jenga pdirna Nivoaka moramora ny toby ireo manamboninahitra avy amin'ny zandary taorian'ny fandroana nataony miaramilan'ny Kapsaty azy ireo. Narain'ireo miaramila avy taoriana ihany anefa izy ireo mandra-pahatonga teo amin'ny fidinana ho an'ny Sonerano. Tampoka teo nirevitra indray ny basy. Raha ny fantatra dia nisy fiara niaraka tamin'ireo manamboninahitra ny zandary niantrana tao ambany niaraka tamin'ny fitaovam-piadiana. Rehefa nasesin'ireo miaramila Kapsaty ireo zandary ivoaka ny toby dia raikitra ny tifitra nataony tao ambany. Raha ny vaovao anefa nikasa anao fanambarana niaraka tamin'ireo lehibe eo anivon'ny Kapsaty ireo manamboninahitra zandary ireo saingy tsy neken'ireo miaramila izany noho ny zavatra nitranga omaly. Vokany sivily telo mianadahy mpiavana no voatifitra teo amin'ny tongotra ranjo ary fe tety Sonerana tanikeo maraina. Tafalatsaka teo fovoan'ireo manamboninahitra zandary sy ny fiara nisy ireo mpitifitra izy ireo raha ny vaovao eny amin'ny hopitaly ireto olon-tsotra ireto no manaraka fitsaboana ary mila fanampiana satria fianakaviana sahirana. Ny Général Piclas Demostène no voatendry ho lehibe ny etat-major'ny tafika malagasy miainga avy amin'ny toby miaramila Kapsaty avokoa. Ny baiko rehetra ho an'ny miaramila rehetra manerana any Madagasikara manomboka izao. Natafika an-dranomasina, natafika an-tanety sy anabakabaka. Fanapahan-kevitra ny ray sy ny tafika mba amerenana amin'ny laony ny firenena sy ny filaminana-bahoaka raha ny fanazavana.
Tsy misy intsono izany ny fandraisana baiko hafa ho an'ireo miaramila manerana any Madagasikara raha toka tsy baiko avy amin'ity toby miaramila ity. Isika miaramila dia ho an'ny tanindrazana miaro ny vahoaka sy ny fananany ary indrindra miaina eo anivon'ny fiarahamonina. Noho izany mba hampirindra ny fibaikona manomboko izao dia miainga eto Kapisaty ny fibaikona ny tafika malagasy anabakabaka an-tanety ary an-dranomasina. Manaraka izany manentana hatrany tsika malagasy tsy vaky volo isika eo anatin'ny folo alin-dà rehetra mba hiara-miasa hiaro ny fananana iombonana mba tsy hisian'ny fandrombana ho tombotsoa atsika rehetra ho an'ny tanindrazana. Ny roso avy hatrany tamin'ny fandraisana io andraikitra io ny manamboninahitra voatendry taoriny ny fanambarana. Mazava ny teny nataony manoloana ireto mahery fo ny firenena ireto mitoy ny asa ary samy mandray andraikitra manandrify azy ny tsirairay araka ny efa fandaminana natao. Auka! Tsy misy ampina, tsy misy analana tsony zay voaresaka teo. Mitoy ny asa. Samia mandray ny andraikiny, manandrify azy. Rehetra ny tsara. Auka! Serach! Auka! Miandry ny fizarana asa tsika zao samy mandray ny andraikiny ny tsirairay araky ny baiko teo. Raha tsy ahivina nandritra ny tolom-bahoaka lehibe ny tanteraina omaly sabotsy 1 oktobra 2024 dia anjoro ny miaramila avy eo amin'ny Kapisaty niaraka tamin'ny vahoaka. Fietsika nampietsom-pony rehetra manoloana ny fijalim-bahoaka nandritra ny taona maro amin'ny fitondrana rajoelina. Fietsika nankasitrahan'ny vahoaka malagasy satria fanehoana fitiavan-tanindrazana sy faniriana ampanjaka ny filaminana sy ny ndrarina ary ny fampanjakana ny hevi-bahoaka amin'ny mahatany demokratika any Madagasikara. Mitoy ny raharam-pirenena sy ny fiainam-pirenena koa andrasana ny fivoarany toe-draharaha. Enina amby roapolo taona monja ifanomezan-tsoa sy Stefano miaramila deuxième classe lavo teo ampanatanterahana iraka omaly rehefa voan'ny bala n'ireo zandary tetsy amin'ny toby Ratsimandrava. Avy any Manoro ao anatin'ny faritra Antsinana ny tompokolahy. Ny maraina teo no nanatanterahana ny lanonana ara-miaramila ho fanaovam-beloma farany azy teto amin'ny toby nisy azy. Mahatsiaro overinamana saingy tsy overmaina ny ezaka nataony hoy ny lehibe ny etat-major ny tafika nanoloana ireo fianakaviana.
Itopela dia teraka ny volana Novambra taona 2017 tao Manoto. Zanaka mana-janahary Zaka sy Bao Sabiny. Voantso eo ambany fareva izy ny volana Ziona taona 17 tao Ambateonjeny Mazakandiny. Voantso miaramiaraika izy ny 20 Ziona taona 2012. Eko aby ny fofarana ara-miaramila zay naray. Andalam-pifarana bebe infanterie tato amin'ny Kapisatra. Ireto nara voninahitra azo dia misy ny 20 Ziona 2012. Itopilay dia navita 8 taona sy 3 volana ary 20 andro teto anivy taoka Malagasy. Ary ny vahiny 20 taona 10 volana sy 20 andro teto Atany. Amin'izao fotoana manjobona izao dia miaraka tanotsika amin'ny vady aman-janaka ao sy ny fianakavianao ny Filohanday Isaspasa. Very namana ny Lohangalay, very tabia sy rehabe amin'ny Filohanday manontolo. Banga tokoa amin'ny toerana ankehitriny. Tovvato nandiavana folakandro ny ankilana ireo avanao sy namanao. Tsy ho hainay adiroana ireo zava-bitanao airaiketinay ao amponay tsirairay avy. Koa Adlun! Sai! Manao veloma faranao, iretina manao. Veloma rahalahy, veloma mandrakizay. Mandim-piadahana mombanao ny Andriamanitra. Omar. Taorin'izay fanaovam-beloma any fanomezantsoa Stefano nataon'ireo miaramila namany teo anivon'ny Kapisatra dia nisy avetrany ny famanginana nataony lehibe ny Toby sy ireo manamboninaitra miaramila ny fianakaviana. Any Manoro moa no fantatra fa anaovana ny fanitriana ny nofo mangatsika ny ity mahery fo ny firenena ity. Manomboka androany tsy hisy intsony ny fandraisana baiko na avy amin'iza na avy amin'iza fa iainga avy eto amin'ny tobiny zandary Fizène na eto Fort-du-Seine ny febaikona rehetra eo anivon'ny zandarmerie araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Iaraka amin'ny vahoaka ariaro ny vahoaka sy ny fananany zandary manomboka eto ary ampitsahatra ny herisetra. Toy ny fandaminana nataon'ny Kapisatra izao no natao dia mba amerenana ny filaminam-bahoaka sy ny fiatrehana ny fiainana vaovao ho an'ny malagasy rehetra raha ny fanazavana. Ankoatr'izay dia naneho fifonana manoloana ireo foaram-pefin'ny tranga nandritra ny etsika tsy manaiky lembenana ireny ny teo anivon'ny zandarmerie pirenena.
miombona lahelo am'ireo rahalahy ao amin'ny tafika no ilay zandry rahalahy Lavo Maly. Ifonana tanteraka ireo voina nateraka ny fioara-pefy. Latsaka katerena tokoa Madagasikara. Renay, tsapanay, ary iainanay ny fahorian'ny vahoaka malagasy sy ny faniriany hanova ny tantara mba ho hanana ho avy mamiratra ireo taranaka. Mankasitraka ny Gen Z sy ireo rehetra ny foha niaraka taminy. Noho izany mba hahafana mandrindra sy miantoka ny fitoniana manerana ny nosy miaraka amin'ireo rahalahy ao amin'ny état-major-ndreo tafika ao amin'ny Kapsaty dia manomboka izao ora itenenako izao dia miainga avy ety amin'ny toby ny herivondron-taitra ny gendarmerie na ny FIGN Fort du Chêne ny fibaikoana ny gendarmerie ka ny tenako ny général de brigade Mamelison Mbina Nonoso no mandray izany fibaikoana izany. Ireo sirigène sy ireo vondrokery rehetra atao anivon'ny gendarmerie dia tsy mandray baiko afa-tsy izay mivoaka avy ety Fort du Chêne. Ny fibaikoana ny herivondron-tsaina kosa dia tolotra an'i colonel Fanambina Artina Francis Marie Etienne. Manaraka izany dia ajanona avokoa ny fampiasan-kery sy ny fihetsika tsy mendrika amin'ny piraitany-drazana. Satria ny gendarmerie dia hery entina iarovana ny vahoaka fa tsy iarovana tombotsoa ny olombitsy. Mankasitraka atsika rehetrarehetra ary mankahery ho an'ny tany-drazana. Tsy handray baiko na avy amin'ny ministra na avy amin'ireo mpanao politika ny zandary raha ny fanazavana. Baiko tokana no mipetraka dia niaro ny vahoaka sy ny fananany fa tsy tombotsoa ny olombitsy intsony. Toa maneho endrika fa mirotso kelikely amin'ny fitondrana miaramila ny firenentsika na dia mbola tsy nametra-pialana zany filoham-pirenena. Any amin'ny vahoaka araka izany ny toy ny tolona manomboka eto. Tsy handray baiko hafa koatra ny avy amin'ny inspecteur en chef de l'administration pénitentiaire Voulazara Sakina Mohamad tale général ny fandrarana ny fonja ireo mpandrarana fonja manerana ny Madagasikara araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Nambaran'izy ireo fa tsy manana fahefana anome baiko azy ny mpitsara fa mpiara-miasa ary tokony tsy hanao ambolehitra amin'ny asany fonja. Akoatr'izay nanamafy ny fitakiana ny fanovan-dravitra amin'ny fitantanana ny fonja ihany koa ny mpiasa ny fonja. Ao anatin'izany ny fangatana ny sekretera-panjakana miandraikitra manokana ny fandrarana ny fonja ho fanamafisana ny fahaleovantena ny sehatra sy hanatsarana ny fepetra iasana. Manoloana ny toe-dra-pirenena dia miara ory amin'ireo namohy havana no ny tolona izay niarahana nanao ary mirary fahasalamana ihany koa ho an'ireo mbola mitsabo tena. Manomboka amin'izao ory tenenana izao dia tsy mandray baiko hafa izahay afa-tsy amin'ny inspecteur en chef d'administration pénitentiaire Voulazara Sakina Mohamad izay tale général ny fandrarana ny fonja irery ihany mandra-pisian'ny gouvernemanta vaovao izay hahitanay ny sekretera-panjakana medidiny fandrarana ny fonja. Ampatsiahivina fa tsy lehibenay ireo mpitsara fa namana ary tena namana no sady mpiara-miasa ihany fotsiny. Manamafy ny fitakiana ny fanovanany rafitra dia ny fanomezana ny sekretera-panjakana miadidy ny fandrarana ny fonja izahay. Eto koa dia ambara fa manoana ny tolona izay iarahana manatanteraka amin'izao fotoana izao izahay mpandrarana ny fonja manerana ny nosy. Vonona trano izahay fandrarana ny fonja ny hanatanteraka ireo iraka sy andraikitra ankiny ny firenena aminay dia ny fiarovana ny toeram-pamonjana ny fisorohana ny lozotra ary ny fanajana ny zofototry n'ireo vofonja ireo. Resy lahatra izahay fa ny iraka ataonay dia mandray anjara mivantana amin'ny fiarova-pirenena ny fandriam-pahalemana ara-tsosialy ary ny rariny sy ny ara-drariny ao anatin'ny repoblika miray hina sy matanjaka.
ny mpandrarany fonja rehetra eto Madagasikara dia iray tsy mivaky adidy sy fanaovatsoa. No amafizin'izy ireo fa iray tsy mivaky ny mpandrarany fonja amin'izao fotoana izao ary vonina trany hiaro ny toeram-pamonjana sy hanohy ny ady amin'ny fomba ara-dalàna sy ampilaminana ao anatin'ny fanajana ny zon'olombelona. Nanamafy izy ireo fa tolona iaraha-manana no atao amin'izao fotoana. Tsy mahafapo ny gouvernemanta mauriciana ny fepetrana azahoan'ny fiaramanidina jet privé iray mitondra ny larana 5 Romeo HMR fa azahoana alalana ipetraka any Maurice hoy ny fanambarana. Milaza moa ny fanjakana mauriciana fa mbola amoaka fanambarana hafa momba ny fipetrahany io jet privé io any antoerana. Tsay Christian, mpanao politika, Ravatomanga Mamniaina, mpandrara ara-toekarena miaraka amin'ny vadiny avy sy ireo mpanamoro no tao anatin'ny fiaramanidina ity izay nangataka ipetraka noho ny ameana. Milaza manaraka akaiky ny toe-draharaha eto Madagasikara i Maurice izay mandrisika ny irosonina amin'ny fikaroham-baolana iarahany rehetra. Manohana ny tolo-kevitry ny vondrona Afrikanina anampiana any Madagasikara, ametrahana androm-panjakana ara-dalàna sy ny filaminana sy fandriam-pahalemana koa i Maurice. Miantso ireo mpisaitra rehetra moa ny vondrona Afrikanina mba samy otony ametrahana ny andraikitra sy ny fitiavan-tanindrazana mba iarovana ny firenena sy ny famarinana toerana ara-fandriam-pahalemana eto Madagasikara.